Ho aminareo ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Saina ambany jery Facebook ary mahaly ry havana. Dia misy publication izay milaza ny amin'ny Pasika. Ary dia ity teny soatra masina ity mihitsy ny ao ny 9 amin'ny LIOKA 4:20 manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Izay ilay soatra amin'ilay publication. Dia ozy ny mpanahany ihany eo ambany eo zany manao komantera hoe gana izy nanontany. Ran'izay zany ilay izy. Gana izy nanontany. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Miarabanao ry havana nahatratra ny Pasika 9:20. Dia tena ho mpandresy ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Vanim-potoana ny ady moa zao. Ary ny vokatry ny ady dia ho mafy dia mafy dia mafy. Efa mampiomana antsika sady teny izao zany fa tsy mora akory ny vokatry ny ady any Iran sy ny any Israel amin'ny fiainantsika eto Madagasikara. Ny ten'Andriamanitra ry havana ho vatsim-panahy antsika amin'ny teny io ity dia ny filazantsara ka ny LIOKA 4:20 ka ny 9 hatramin'ny 12 izay efa novakiany mpanompon'Andriamanitra teo. Alay sara ny eritreritra ange ity voalaza ny soratra masina ity fa amin'ny andro iainantsika ankehitriny. Avy nandevona ianao zoma, nandevona zoma, zoma arivo io tamin'ny 4 teo zany, tamin'ny 4 hatramin'ny 5 teo. Rehefa avy nandevona ianao hitanao tsara na ny dinan'le fasana, nody ny olona, ny dina tao le maty, efa ny karatoka tsara mihitsy. Fa ny lahady maraina, amin'ny 5 maraina ianao, le mbola maizimaizim-bava vilany iny le somary maizimaizina iny, dia andeha ho aty am-piangonana ianao ohatra na misy dia lehanao, dia mifanena amin'ile olona nalevinao zoma. Azonareo ve zany zavatra resako zany? Taky ny ahoana re ianao tonga dia ozy le olona fanena aminao manahoana sy avy aorianao. Ahoana re? Samy mba miresaka amin'ny eo akaiky hoe taky ny ahoana re ny zavatra mitranga? Ahoana re? Olona nalevina zoma tonga dia mikasika anao ohatr'izao zay vaorana hoe razorsa. Alay sara ny eritreritra ke zany. Tsy matotory havana, tsy angatra, tsy lolo vokatra no miseho amin'ny fitsanganana amin'ny maty fa Jesosy Kristy lay nandresy ny fahafatesana. Nandresy ny fahafatesana. Mbola manahirana faharoa koa raha hitariko ary dia izao hoe aninona vao maraina eny amin'ny fasana moa reto vehivavy reto. Fa raha amin'ny fomba fijerintsika malagasy amin'ny 3 maraina eny amin'ny fasana vehivavy, azonareo ve zany sary resahako zany? Manahirana. Fa vehivavy atositry ny fitiavana ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay maty dia lasa eny amin'ny fasana izy mba hanositra zava-manitra. Miora moa io zava-mianitra io rava. Alay zava-manitra miora io 100 taona vao lefy ny fofony. Hitanareo amin'izany tsy haiko hoe ny ranomanitra anaovantsika mahatratra 24 heures ve, fa zay moa ilay izy zany. Ina ry havana ny hafatra ho antsika avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny voalohany indrindra ry havana amin'izao andro Pasika izao ny hafatra Andriamanitra ho anao dia izao hoe tandremo taraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanomponan'ny maty ka tsy ahitan'ny Jesosy velona. Tandremo taraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanomponan'ny maty ka tsy ahitan'ny Jesosy velona. Ahoana tsara hoe? Tandremo taraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanomponan'ny maty ka tsy ahitan'ny Jesosy velona.
dia ahoana zany fantatsika tsara ireto vehivavy reto tonga nakeny amin'ny fasana somaromaro izy reto Mary Magdalena ry Joana sy ny sisa vehivavy namany tompo daholo reo ary tsy nahafoy an'ny tompo dia lasa ny vehivavy nakeny amin'ny fasana natositry ny fitiavana natositry ny fihetsehem-po fa zao ry havako rehefa misy fahoriana rehefa misy fahafatesana fehezo ny fihetsehem-po mba tsy hanomponao ny maty fehezo ny fihetsehem-ponao indray mako rava natosiky ny fihetsehem-po dia miteniteny foana mahafantatra tsara zao fa tsy fanao no resaka maty zany ny fampianaran'ny fiangonana fa rehefa entiny fihetsehem-po misy mahavita mikasokasoka an'ilay vatapaty velome ianao ry vaty malalako velome ianao ry anatahako velome ianao ry papisy mami ary zay ny tsy mahaizy an'ilay fomba fitenitsika hoe repose en paix tsy fiteny kristianina zany ry avana midika ny teny hoe repose en paix mantsy dia ahoana moa zay mandriam-piadanana matoanao zany teny amin'ilay maty hoe mandriam-piadanana jiro mandriam-piadanana maheno ve ilay jiro sa tsy maheno tak zany koa ny maty dia aza miteniteny foana ohatr' zany ry avana tsy fiteny kristiana zany hoe mandriam-piadanana zany fa ny fiteny kristiana hoe mandriam-piadanana dia ho an'ny velona ny velona natao hoe mandria ampiadanana ndoka ianareo mba hiteny amin'ny pastera vizany ianao pastera tamin'ny fotoana androany tontolo ny andro fa raha riva ianao mba maninona mandriam-piadanana dia hiteny aminareo koa amin'ny tian'io itika saiko na mety aminareo na tsy mety sa tsy mety atao misy samy teny mandriam-piadanana nareo zay nanatrika ny pasika tamin'ny tian'io ity tao samba miteny akaiky na mandriam-piadanana ianao da toa mandriam-piadanana anao ranabavy na mpivady anareo mandriam-piadanana hoe bonne nuit zay ne ny dikany e mandriam-piadanana ao ve dia aza miteniteny zavatra disotsony zany amin'ny manaraka tsy fiteny kristianina maty ny mandriam-piadanana fa fiteny amin'inona fiteny amin'ny velona zay ry havana dia ahoana ary fehezo ny fihetsehem-po reto vehivavy reto tena entiny fitiavana dia misy ny zavatra tokony atao fanao tamin'ny fomba jiosy fa tsy afaka nanao an'izany izy dia marary ary ny fony marary ary ny ainy fa tsy vitany tamin'i Jesosy zany dia lasa izy ny dodododo lasa izy ny totototona keny amin'ny fasana entiny ny hafanam-po tandremo fehezo ny fihetsehem-po mba tsy hanomponao ny maty ary ty tantara ty ry avana tena tantara misy ny zandritry faralahy dia misy sary zay tao amin'ny salony neny tonay manao vakansy sary ny vadiny efa maty io ngeza be mihitsy sary ngeza be mihitsy grand format ngeza be mihitsy dia tamin'izany moa nanomboka nisy le jiro le apetraka eto amin'ny androna reto maizina ny andro zany dia lasa le zandrinay zany mba nandeha hiditra ao an-trano koa eo amin'ny fanandrify eo amin'ny fanatrika amin'le sary misy armoire glacé misy fitaratra azonareo ve le zavatra hitranga dia niditra ranjandry miaraka amin'le jiro eny amin'ny androny dia tonga dia nakary amin'le saryn'le dadatona ery azonareo le izy dia nivoaka tery amin'ny fitaratra dia izy moa mandehandeha ohatr'izao dia mihetsika ohatr'izao koa le sary hita torana ranamana torana somatsara ry avana malala ao amin'ny tompo fehezo ny fehezo ny fihetsehem-po fa ny anankiray faharoa raha mitenitsika hoe
tandre mitaraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanomponany maty dia aza taraiky na variana amin'ny fomban-drazana sy ny fomba-pivavahana. Eo amin'ny andininy voalohany moa avana dia miteniny izany hoe fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, efa nikaraka rain'ilay vehivavy tsara mba nisorana ny tompo. Izao manko ny misy fomban-drazana tsy hita izay maharatsy azy ozy ny giasa, nefa rehefa ratsy dia ratsy. Dia ilay fomban-drazana jiosy tamin'izany rehefa misy maty dia ampandroana olona manokana ny mampandro azy, dia misy fomba arahana be dehibe dia hosorana ranomanitra ao anatin'izay ilay miora ny resahana teo, dia asiana misy ihany koa izany extraina zava-maniry mba hiarovana an'ilay faty tsy halaky simba. Raha amin'izao androtsika izao izany dia asiana formol. Dia rehefa vita izay dia ampiakanjona tsara akanjo fotsy ilay nodimandry ary manompoka eo mandra-pandevina dia mihira salamo ny jiosy. Misy fomba rahana ohatr'izany. Dia ny nampalahelo maty ny tompo somariva, fa rehefa mipaika ny amin'ny dimy dia manompoka ny sabata dia ny lalàna jiosy miteny tsy azo atao ntsony izany. Noho izany Jesoa dia tsy maintsy alevina amin'izao na tsy vita ary ireo fomban-drazana ireo. Dia izay no nahatonga ny reto vehivavy reto, satria be dehibe ny adidy tsy vita dia lasa nakeny amin'ny fasana mba hamita ny adidy. Izay ny zavatra nitranga. Ry havana malalo amin'ny tompo, tandremo aza taraiky sy variana amin'ny fombafomba-pivavahana sy ny fomban-drazana, fa eo anao ny raisina ka ry amin'i Jesosy Kristy maty ianao no mitonatonana, fa tsy any amin'i Jesosy Kristy velona. Misy olona tena sarotsarotiny amin'izany mihitsy ry havana. Tsy maintsy fito ny fatorana tao amin'ilay razana. Fiza milazo hoe tsy maintsy fito. Azonareo ve zany resako zany? Misy koa ny sasany tsy azo atao mihitsy ny lalana nale tsy azo hiverenana. Manana zafikely sy zanaka ilay nodimandry dia alaina dia saina mandika n'ilay razana eo. Misy manao foana ohatr'izany. Misy mandika afo. Ny sasany ary rehefa andeha ilay razana dia asiana toka aloha. Asiana toka aloha. Ry zalany te hisotro amin'io dia mody hoe asiana ino izy ty? Asiana toka. Be dehibe mihitsy. Reny rehetrarehetra fomba-fomban-drazana maro samihafa misy sarotsarotiny amin'ireny mihitsy, nefa izy dia kristianina ry havana. Za dia hiteny amintsika tsy vita daholo zany tamin'i Jesosy Kristy, nefa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ary misy olona tena variana eo moa izany mba misehoseho eo izy tonga hatrany am-pasana izy, mba misehoseho izy tena mikarakara n'ilay fiainam-pianakaviana mihitsy izy zany amin'ilay nodimandry. Ry havana malalo amin'ny tompo, aza variana amin'ny fombafomba-pivavahana sy fomban-drazana. Jereo angeny voalazo ny andininy fahadimy tapany bie, nahoana no ato maty no hitadiavanareo ny velona. Any Toriteny toko fahasivy andininy fahaefatra ry havana dia ahitantsika an'izao teny izao hoe fa zay rehetra isan'ny velona dia mbola tenaina, fa ny ambo velona ny tsara noho ny liona maty. Ka tsy maintsy atao ohatr'izao ilay fomban-drazana ka anahirana. Ary misy mahavita mihitsy ary tsy avelany hiditra ao am-pasan-drazana raha tsy amin'ny miilana ninona. Nareo ane tsy manao an'izany. Nareo tsy manao an'izany. Ary aza manao an'izany koa zay manatrika n'ity Paska ity. Zany mila tandremana zany. Fombafomba malagasy daholo zany. Tsy azo ampidirina ho ananina fa mananina. Reto daholo no arahana amin'ny fombafomba. Tandremo. Raha mitahany razana dia ny kamboty
no sambatra indrindra. Fa ny razana tsy mitaha ozy ny kiasy foazo aninona iady vomanga. Kizy ary moa inona ny vomanga ho adiny eo ny tena ny ary tsy hitany izay anaovana azy. Izy ary efa levony. Fa zao ry havana, tandremo taraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanompoana ny maty ka tsy ahitan'i Jesosy velona. Aza metehitra amin'ny heritsaina sy ny herim-ponao mba hanatanterahana izay kasaina atao. Reto vehivavy reto dia nikasa ny amita ny fomban-drazana izay tokony atao amin'i Jesosy. Ka rehefa tsy vita tamin'izy teo ambohatra ny razana dia andeha ho atao any amin'ny fasana izany. Dia nieritreritra izy eny an-dalana, iza zao ny anakidian'ny vato arak'izay zakany lohany, firikilao zao le vato. Dia miasa saina amin'izany reto vehivavy reto, ohatra ny vehivavy rehetra amin'ny mampitantana ny vehivavy. Rehefa tonga teny am-pasana izy, gaga izy nahita ny vato efa voakody. Ravana malalo amin'ny Tompo. Ndraindray sika amin'ny eritreritra, amin'ny eritsaitsika, amin'ny herim-potsika tosiki ny fitiavana, amin'ny herim-batatsika mba natanterantsika n'izay rehetra kasaitsika atao. Ndraindray tsika mandany rondoa amin'izany fa Jesosy Kristy efa mitondra vahaolana ho anao mialoha amin'ity Paska ity. Manana vahaolana mialoha Andriamanitra ary mamahany olanao. Zay ny mahandriamanitra azy. Ianao mieritreritra hoe ahoana reny anaovako an'ity? Andriamanitra efa mitondra vahaolana amin'izany. Soatra masina rahatao ry havana, noabolana toko 7, andiny ny 5 sy ny 9, dia tena miteny misy hoe aza miankina amin'ny fahalalanao, aza miankina amin'ny fahaizanao, fa velao Andriamanitra hiasa. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na amin'ny fikasana, na amin'ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Indraindray ianao dia mba mitolagaga, azay ny atao hoe fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana masy dia misy zavatra irinao fatratra, misy zavatra tianao azo, fa tsy azonao io raha ny fahaizanao sy ny volanao na ny herinao tsy ho azonao, impossible. Fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra possible zany. Zany no atao hoe fahasoavana ry havana. Mety efa nitranga ao amin'ny fiainanao zany. Misy olana rehetrarehetra tsy mivaha mihitsy ity. Mety misy zavatra kasaina hoe tsisy vahaolana io, fa Andriamanitra mitondra vahaolana mialoha eo amin'ny fiainanao. Ary zany ry havana no zava-dehibe nyraisintsika tamin'ny Paska tamin'ity anio ity. Soatra masina raha teo ry havana dia tena miteny amintsika, aza manahina amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:9 hatramin'ny 7. Ry havana malalo amin'ny Tompo, amin'izao Paska izao, ianao mbola miketrika ny fiainanao raha-pitso, ianao mbola miketrika ny sakafo hohaninao, ianao mbola miketrika ny loharanom-bola hiditra ao amin'ny ankonanao, ianao mbola miketrika ny fianaranao sy ny fanohizana azy, ianao mbola miketrika ny fikasana tsara ao anatin'ny sainao. Fa tsarovy ry havana, fa ny fandresen'i Jesosy Kristy efa mitondra vahaolana ho anao. Ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Fa ny faharoa ry havana, azontsika raisina amin'ity soratra masina ity dia ny hoe Jesosy Kristy velona no tadiavo fa tsy Jesosy Kristy maty. Tamin'ny voalohany teo dia niteneniny sika hoe tandremo taraiky amin'ny fomban-drazana sy ny fanompoana ny maty ka tsy ahitan'i Jesosy Kristy velona. Fa eto amin'ny faharoa indray, fizarana faharoa dia izao hoe Jesosy Kristy velona ny tadiavo fa tsy Jesosy Kristy maty. Enganenao mba tsy hifanena miangatra tamin'ity anio ity, na nifanena tamin'ny pastera, na nahita ny dekona. Ela be ianao tsy hitako, mba hitako ndray ianao androany. Fa nifanena tamin'izy ianao tamin'ity anio ity
tamin'i Jesosy Kristy velona dia tsarovy fa efa nampioman'ny Jesosy ny mpianany zany ary zay le voalaza ao amin'ny andininy fahaenina tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilia. Dikan'izany dia zao angatahany fanan'Andriamanitra hampatsiaro anao ny zavatra rehetra ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, ny amin'ny fanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy ho fanavotana anao. Asaina tadidiny zany rehetrarehetra zany. Ny dikan'izany ihany koa dia zao hoe iaino ny tenin'Andriamanitra, atao fantatrao tsara ny tenin'Andriamanitra izay manambara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsarovy zany tenin'Andriamanitra zany, fa aina ho an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zay le tiany tenin'Andriamanitra ambara, zay le tiany Jesosy Kristy ambara tamin'ny mpianatra hoe tsarovy ny teny izay efa natao taminareo, satria efa niteny Jesosy fa hitsangana izy. Fa zao ny manahirana indray antsika ry havana na dia efa ambara isaky ny toriteny fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, indraindray tsika tsy dia matoky loatra, tsy dia matoky hoe hitsangana sa tsy hitsangana. Indraindray tsika tsy misy ary tena misy fasana mba manahirana amin'ity mandevina ty, fa hitan'ny pastera dolo ny karaza-pasana rehetra. Dia amin'ilay fasana anankiray misy ohatra hoe atony mandrakizay ko, ndrekako ao ny mandrakizainy. Azonareo moa zany resako zany, mandrakizainao ahoanao? Tsy ao ny mandrakizay tsika. Azonareo ve zany resako zany? Ary zany ny fotom-pisainana any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Ny fasana dia tena ngeza dia ngeza dia ngeza, mahatratra 10 metatra carré. Fa ny trano ipetrahany 3 metatra amin'ny 2 metatra. Satria ary amin'ilay fasana riny everiny fa mandrakizay. Dia apetrany eo daholo ny sary tiany hoe ny sary mahafinaritra ny sainy hoe taingina roplaniny sy ny sisa ataony eo daholo, anao maramile sy ny sisa dia ataony eo daholo zany rehetrarehetra izany. Dia avana malahany lao amin'ny tompo. Tsarovy sy ainy ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty isika. Tsy maintsy anina tsara isika. Tsangana amin'ny maty isika. Fa aza miteniteny foana ireo miresaka amin'ilay maty eo, veloma fa tsy ho hitako tsony ianao mandrakizay, tsy hitanao tsony veloma. Fa io mbola ho hitanao soma tsara ry havana. Fa zao ry havana, io Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty io, tena Jesosy Kristy mihitsy no nandresy ny fahafatesana. Tsy angano na arira, fa tena nitsangana tamin'ny maty izy. Ary zay le voalaza amin'ny Koritianina voalohany 5:20. Fa zao no tadiory kristianina malala. Tsy nitovy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty na ny nananganan'ny zanaka vaviny Jairo. Tsy nitovy. Rehefa natsangan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty i Lazarosy, dia nitsangana izy fa mbola naninona indray rehefa avy eo? Mbola maty izy. Satria le vatana ohatrany antsika le misy raty le nitsangana. Dia tahaka izany koa le zanaka vaviny Jairo, ity tarehany ity sy le tenany iny ihany, le maty dia iny le nitsangana. Fa rehefa avy eo ny mbola ho faty dia mbola ho loha. Ty ry havana tantara ny ainana. Nanao tafika masina tambola nianatra Mpitandrina. Nanao tafika masina anao stazy tany Sainte Marie zay. Dia tany nahitana an'izao zavatra zao. Nisy katekisty Fjkm ny rahalany kambana izy roa lahy reo, dia ny rahalany mpiandry doany, dia anao défi. Dia inona ny nataony? Manao tafika masina zany zay, dia tetitetehan'le rangahy isaky ny 20 taona le olona, tetitetehany. Dia ohatrany hena io zany, ohatran'le namidiny SLK tamin'ny tamaly zany, hena, tena hena mihitsy. Zay zany le sary ao anatin'ny saina. Fa inona ny zavatra nitsanga? Tena feno raha, tena feno raha. Fa nitsofon'le mpiandry doany zay omby asa, koliro le flute, le sodina, dia miverina mitambatra indray le olona. Verina mitambatra dia mandindy ohatra zao zany hoe tsy misy rea. Ohatran'izany le nataony. Fa inona ny zavatra nitsanga rehefa avy eo?
zay moa zany tamin'izany mpianatra mpitandrina natahotra mafy mihitsy na dia teo reo mpitandrina tena tahotra zay mahavita oatra zao izy fa nareo tsy mahavita oatra zao nareo nefa miteny hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo aiza zay mitsangana eo ny anareo ny anairanga io tonga dia hitanareo fa mitsangana io io mandindy io dia ariva misy fanimpom-pivavahana amin'izay misy asa sy fampahirezana dia mipetraka ao amin'ny dabilio voalohany eo fiangonana ambody fotatra ny Sainte Marie eo amin'ny dabilio voalohany eo le olona le nitetehany iny zany eo dia eo le omby asa eo akaikiny eo nandeha amin'izay ny asa sy fampahirezana tonga dia izy ny nandeha voalohany indrindra eo amin'ny mpiandry aza mba sedra zany ny mpiandry tsy haiko manao akory reny mpiandry eto Atsimon'Imahamasina tratra ny ohatr'izay fa avy hatrany izy tonga dia nanatona teo aloha teo vatany vao nipetraka ny tanan'le mpiandry tonga dia niverina demambre indray nisaraka indray le izy dia niteny amin'izay le omby asa hoe hitanareo zay mahay mamelona fa nareo mamono vao mipetraka ny tanareo dia maty Andriamanitra moa procureur tamin'izany vanim-potoana izany diaconne Fjkm tonga dia niteny ny procureur hoe vonoiny laisany tario fa migadra daholo laisany eo vao tonga sainy ravana malalo amin'ny tompo ny ilazana n'izany zavatra izany dia anambarana tsy ohatr' izany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty fa rehefa mitsangana maty isika endrika hafa no endrikitsika tsy le be mony tsy le misy rida tsy ilay be panda io no etitsika mitsangana maty ovy ianareo noho izany tsy inyle sary hitatsika tahaka le natahoran'le zandriko iny no hitatsika rehefa mitsangana amin'ny maty antoka evakitsika ny Koritiana voalohany toko 5:10 manomboka ao amin'ny 10:10 fa izao no lazaiko ry rahalahy ny nofo aman-ratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra le nofotsika io zany io le mety maratra le misy olatra sy ny sisa ao ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana satria ny tenatsika mety lo indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ahoana le toyny dia hovana isika rehetra dia hovana isika rehetra ary io le voalaza ery amin'ny andininy ery ambony ery amin'ny andininy 5 amin'ny Koritiana voalohany toko 10 hoe misy ny tenany any an-danitra ary misy ny tenany ety an-tany izao jerentsika izao tanareo le io jerentsika io le tenany ety an-tany fa rehefa hitsangana maty ianao tsy ohatran'io ny tenanao rehefa tonga any dia mety isy an-tany zao ka ho fantatra ve paster io ve le vadiko sa ny anahy ohatrany misy olatra eto dia misy tsy ariava ianao tsara tare no amboarin'Andriamanitra ary ianao tsy lahitra ny fahafatesana intsony dia anjarantsika amin'izay mieritreritra hoe tokony hamadika sa tsy tokony hamadika kinona moa ny amadiana an'iny vovoka na iny vovoka iny taolana fotsiny amin'izao iny ny sasany mbola atsony ray ary le taolana dadatora zory zao nreto ny zanaka Jean Paul eto miaraka aminao eto nefa tsy maheno iny zay ne mahatonga antsika tsy mamadika io efa lasa vovoka iny ko manio zao raha miteny amin'ny vovoka any vovoka mandreve vovoka zany mahatonga antsika tsy mamadika io tsony rava fa tsy iny le avatsika nodimandry tsy intsony ovy ianareo farany ravana atsika raisina amin'ity soratra masina ity rehefa nahitan' Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty rehefa nitenenin'ilay anjely ireto vehivavy reto dia resy lahatra dia lasa niazakazaka ka nanambara ny vaovao mahafaly tany an-tanàna nilaza tamin'ny mpianatra izy nilaza tamin'ny Petera dia lasa Petera niazakazaka nakany amin'ny fasana dia nahita tokoa fa tsy aotsony Jesosy Kristy fa efa nitsangana ravana malalo amin'ny tompo ny olona tena nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia tsy menatra ny joro vavolombelona mitoro ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tena nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia mandeha manao tafika masina fiangonana zany zao andeha manao tafika masina ny ambony rana andesika fiangonana ry ava sorata anarana
andeha manao tafika masina fa izany ny olona nifanena tamin'ny tompo ka rehefa miravy ianao amin'ny tian'io ity zay olona hitanao amin'ny lalana iny mety mahita mpivarotry nareo na mpivarotra voatabio na sakamalao na voasary na ino dia mba tenena ohatrinona ny voatabia dia Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty dia mba resao aminy mba lazao aminy Jesosy Kristy zany le fitoriana ny filazantsara ianao ve mba efa mba resy lahatra hoe tsangana tamin'ny maty Jesosy zay le tafika masina tao ane dia mandehana lazao ny vaovao mahafaly fa sady zava-dehibe zany no maika ary zany ravana no ambarany soatra masina marika toko 2:20 mandehana any amin'izao tontolo izao nareo ka mety ny filazantsara ny olombelona rehetra dia mandehana torio ny filazantsara ny Jesosy Kristy voalaza koa zany ao matotoko 7:20 mampahery anao ry havana amin'ity paska ity zava-dehibe afatra ho anao tamin'izao anio izao tandremo taraiky amin'ny fombandrazana sy ny fanompona ny maty fa andeha manompo an' Jesosy velona fa ny faharoa Jesosy Kristy velona ny tadiavo fa aza mitonatonana any amin'ny fasana zay no mahatonga antsika kristianina tsy mandeha manatitra voninkazo eny amin'ny fasana satria le maty ao efa tsy io lay hitsangana tsony kina ny anaterana voninkazo any dia ny velona dia aterony voninkazo ao ve aza mitonatonana eny amin'ny fasana aza Jesosy Kristy maty aza ny avantsika maty no andaniana ho andro fa mandeha makany amin'ny Jesosy Kristy velona ilay mpamonjy ianao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.